Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Manatra anareo fa tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandarana sarobidy ny fahasalamana. Ho an'ny androany dia ny fanapoizinana ateraky ny entona antsoina hoe monoxyde de carbone, izany hoe entona mety azontsika avy amin'ny arina fandrehatra samihafa, eo ihany koa azo avy amin'ny entona fandrehitra sy ny setroka maro samihafa. Ity entona ity izay mety hitera-doza tokoa, hiteraka arak'izay antsointsika ny lohahevitra androany izay hoe fanapoizinana, mety hahafaty izany izay entona izay raha toka amin'ny toerana mihiboka toy ny hoe ny ao an-trano mikatona izay misy arina fandrehitra andrahoana sakafo na ohatr'izany nefa tsy azon'ny rivotra madio, mety hitera-doza dia manodidina izay indrindra. Lohahevitra hoentin'ny mpisabo amintsika ato anatin'ny fandarana amin'ity androany ity, aza misaraka aminay indray hatramin'ny farany. Entona manepitra sy mahafaty ny monoxyde de carbone na ny CO avy amin'ny fampiasana arina fandrehitra sy ny kitay na akora hafa entina andrahoana sakafo. Ity entona ity mahafaty aingana ho an'ny olona anaty efitrano mihidy na tsy ampy-rivotra ihany koa. Ny resako resantsika androany zany dia hoe ny intoxication au monoxyde de carbone na hoe napozinana amin'ny alalan'ny entona carbone izay mety miseho isan'andro ao amin'ny tokantrano. Inona moa mety antony mahatonga an'izay? Mety le hoe nampiasa charbon tsika, nampiasa fatana gaz tsika, adino namono anazy. Ireto no fambara fa sepotry ny monoxyde de carbone ny olona. Dia zavatra mety hiseho zany rehefa mihidy daholo le trano, dia zao ny zavatra mety hiseho, mararirary aloha le andohan'le olona, dia maninona dia eo amin'ny tapin-dohany eo marary, dia rehefa aveo le olona lasa takany manenoneno ny sofina, dia lasa takany hoe fanina zany ilay olona, dia lasa reradreraka izy, dia manafangaro zavatra, dia lasa tsy miconcentre, tsy mifantoka amin'ny zavatra anankiray resahany, dia lasa izy maloloy, dia lasa takany dia mandoa mihitsiny. Mety ho tonga amin'ny tsy fahatsiarovan-tena izany raha tsy mahazo rivotra madio. Dia zavatra mety hiseho kokoa rehefa tratran'in'ilay hoe fanapozinana amin'ny resaka monoxyde de carbone iny, lasa mihemanjavona amin'ny mason'ilay olona, dia lasa misy trouble na mémoire, tsy matadidiny ninona tsony izy eo, dia lasa zavatra miseho avy eo lasa tsy mahatsiaro tena le olona, dia lasa dans le coma mihitsy moa zany rehefa hoe tena elaela lay nidiny tao anatin'le trano anankiray. Alohan'izay nefany dia jerena mifanintona le olona, na izy le manomboka le tsy atsaro tena iny no mifanintona, na le izy rehefa be loatra lay zavatra tafiditra any amin'ny lohany any sy any amin'ny tratrany any dia lasa mifanintona lay olona. Zay zany aloha ny zavatra miseho matetika, zany hoe rehefa miara-mihiboka amin'ny charbon sy miara-mihidy amin'ny entona gaz ao an-trano ao, na anaty tômôbila mihidy be ihany kokoa, ohatra hoe mety nisy gazo mifito tao na anaty toerana anankiray mihiboka. Lasa aingana be ihany koa ny fitempon'ny fon'ilay olona, aingana kokoa ny fisehon'ireo fambara ireo eo amin'ny ankizy sy ny vehivavy mitondra voga. Dia malasa maninona le olona, mety ho sepotra ihany kokoa le olona, mihazakazaka be ny fiainan'ilay olona anankiray, mihazakazaka be ny fitepony fon'ilay olona anankiray, dia milatsaka ny tosi-dran'ilay olona, dia taraina koa le mety hitaraina koa le olona marary ny tratrako, misy marary eto, dia manarak'izay zay zavatra zay miaraka amin'le hoe tsy te hihinan-kanina le olona. Raha eo amin'ny resantsika indray dia hoe eo amin'ny ankizy kely, ny ankizy kely dia olona marefo,
angana be fiseho an'ireo tranga ireo amin'ny ankizy kely ary mamonina ankizy ao anatin'ny fotoana vitsy de vitsy ohatran'izay kokoa ny eo amin'ny vehivavy bevoka tadio fa olona marefo ny kajiana amin'ny vehivavy bevoka lay zazakely ao akibony no mijaly voalohany de avy eo ilay vehivavy zany hoe misy ny antsoina hoe risque fétal important eo amin'ilay zazakely ary mety hamona an'ilay zaza. Ny famahana ny varavarana rehetra sy ny famoahana ireo olona ivelan'ny toerana na asebotra azy no fepetra tokony atao voalohany raha toa ka mahita tranga fanapoizinana vokatry ny monoxyde de carbone. Voalohany raha mahita an'ilay olona zany dia avoaka ho any vahanaingana daholo ny varavarana rehetrarehetra aloha varavarakely ny varavarambe na amin'ny 12 alina io na amin'ny 4 io na amin'ny trano mihidy any amin'ny fiasana reny satria mangatsiaka ny andro de avoaka tao anatin'ilay terana niboka nisian'ilay loza ilay olona anankiray na ilay olona maromaro zay aloha ny atao aingana be avoaka ao de manarak'izay vahana daholo zay zavatra manelingelina eny amin'ny vatan'ilay olona eny mety ny fekibony mety ny kravatiny mety ny peratra ny kirarony amahana dolodolo de raha manana an'ilay oxygène tsika de rabasoa rabatsara raha manana ny extant inona moa le fampidirana oxygène lefa amin'ny courant reny de tsara be raha ohatra le olona ka hitanareo hoe tsy mahatsiaro tena dia atao miorirana avoaka ny ivelany de atao miorirana. Entina any amin'ny mpitsabo na miantso mpitsabo rehefa vita ireo dingana ireo. De ho an'izay mahay manao massage cardiaque de alefa ny massage cardiaque ho an'izay mahay raha ohatra hoe ankizy kely hafa manko ny fanaovana massage cardiaque ny ankizy kely sy ny massage cardiaque amin'ny olo-dehibe tsy mitovy reny zaza mena vava ny ankizy ary ny olo-dehibe zany zavatra zany de miantso ny olona manodidina aingana mba hifametanana de manarak'izay ny miantso ny dokotera zay akaiky indrindra eo na hoentina any amin'ny toeram-pitsaboana faran'izay aingana le olona mba tsy ho tara satria mamono anatin'ny fotoana vitsy de rehefa hoentina eny amin'ny toeram-pitsaboana io hoentina anatin'ny tomobile de sokafana ny varavarakely ny tomobile mba hidiran'ilay rivotra. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Tranga tsy mety nefa misy manao indrindra rehefa vanim-potoana ririnina toy izao ny manisy hafa ao an-trano. Mila fahamalona be ny fanaovana izany mba tsy hiteraka fahasemporana na fahafatesana mihitsy. Ahoana ny fitandremana tokony ataontsika rehetrarehetra ao an-tokantrano manoloana ny hoe mangatsiaka zao ny andro eto Madagasikara de asina ambony kely le fatana charbon na le kitay eo mitanina kitay eo de sady matory de hidinina be daholo ny trano satria matahotra hoe hidira moka matahotra ny hoe isan'endaka ny alina efa ny andro efa alina tokony atao rehefa aloha amin'ny atorontsika rehetrarehetra de vonoy tsara daholo reo ny gaz ny inona fa io entona io tompoko de mamono tena mamono ao anatin'ny fotoana vitsy de raha mahitinareo olona voan'izy ireo de tsy mampaninina mihitsy vakio ny varavaran'ilay olona amonjenan'ilay olona ataovy zay amakinareo an'io mahafahanareo miditra ao anatin'ilay trano manarak'izay raha azo atao zany mba ho fisorohana dia asiana misy varavarana misokatra ny varavarambe mampifandray an'ny lakozia mba tsy hatonga an'ilay olona anankiray ho sepitra ao vonoy foana reo zavatra rehetrarehetra ireo zany ao an-trano fa manjary amin'ny teradoza ho amin'ny tsirairay ny famonjenan'ireo olona reo rehefa miseho lay loza de sady miantso ny mpitsambonareo hoe izao ny zava-misy.
tsy azo atao ihany koa ny manome rano na vatomamy ho an'ny olona tsy mahatsiaro tena. Fadio a no manome zavatra rano na mamisy bonbon any anatin'ny vavan'ilay olona efa hitanareo efa tsy mahatsiaro tena fa sao de hitera-doza ho an'ilay olona efa ataontsika hoe efa tsy mahatsiaro tena noho n'ilay intoxication amin'ny monoxyde de carbone de tsy hamemenareo an'ireny zavatra reny ao raha tsy efa manomboka mahatsiaro tena izy. De raha azo atao raha fantatrareo le olona manao solonify na misy zavatra ao anaty vavany ao de asory mihitsy nylay zavatra ao anaty vavan'ilay olona satria mety tera-doza amono indray no amono an'ilay olona eo. Rehefa mahatsiarotsiaro tena moa le olona dia somary atao position demi-assise rehefa avy eo atao any ivelany izy de atao mipetraka tsy ampatoriana be fa apetraka amin'ny toerana malalaka be misy azon'ny rivotra na avy ara ny orana na misy orana ara ny ivelany de tsy mampaninina mihitsy aloha mijery an'le olona azon'ny atsika ivelany de rehefa avy eo ataotsika mafana am'izay le olona angalana body fotsy mafana asiana akanjo mafana zay zavatra zany zany ny tokony fiatsika ataotsika de mifamme tanany tsika rehetrarehetra amin'ny manodidina rehefa misy olona voan'izy io fa tsy variana fotsiny maka j'aime amin'ny Facebook sy mitady hoe mitady ny commentaire ny olona fa zay ny zavatra atao hoe mifanome tanana manoloana ny vona mahazo ny olona manodidina atsika. Mila mandray fepetra vao manomboka amin'izao ireto fambara ireto mba tsy ho tonga ny amin'ny fahasarotana. Marary andoha le olona de vao le olona maloloy de vao le olona mandoha de vao le olona fanina de vao le olona lasa reraka be de avy eo lasa tsy mifantoka de avy eo manafangaro zavatra zay aloha zany ny tranga miseho voalohany. De raha vao mahita an'izay tsika ao tokantrano ao ka mahita zavatra mbola miseho jiro mahita fatana mbola tsy maty na mahita kitay mirehitra de tonga de mahaelo be vao aingana ny varavarana de avy eo maninona jerena ny olona rehetrarehetra ray trano. Anisan'ireo fambara fa efa rasa lavitra ny fahasemporana vokatry ny monoxyde de carbone ny tsy fahatsiarovan-tena sy ny fanintona. Inona indray reto ny antsoina hoe signe de gravité zany hoe efa lasa lavidavitra zany lay fanampozinana amin'ny monoxyde de carbone na amin'le entona reto zavatra reto no mila ho fantaritsika raha misy olona tratran'izany. Mana voalohany indrindra trouble de conscience zany hoe efa tsy mahatsiaro tena le olona na mifanintona lay olona manao convulsion ozy izy tsika de eo ny zavatra mety isao raha sady nisoritaoko izy no mifanintona nefa maheno an'le fofony nareo de mailo vonjaina foana mitady diotsika mila ho fantaritsika rehetrarehetra isaky ny toerana misy atsika. Manarak'izay raha mbola mahavita mitaraina le olona de inona marary ny tratrako izy misy manindrona eto marary be de maninona tsy avy miaina izy de lasa mitepitepy be ny orona de lasa miazakazaka be ny fomba fiainana de manarak'izay lasa miamangana izy miamangana eo amin'ny orona eny amin'ny masony eny amin'ny molotrany ny eny amin'ny tanany eny de tonga le olona matetika de mianjery satria mety ilatsaka ny tension raha manana tensiomètre moa nareo akaiky eo zany de tonga de jerena ny tension artérielle an'le olona. Manarak'izay zavatra mety iseho aloha amin'ny signe de gravité ihany reto resahantsika reto zany hyperréflexie lasa tataitra be le olona lasa tonga de mola olona tsy tairina ozy izy tsika malagasy. Manarak'izay ilay vatan'lay olona io de lasa mangatsika be lay olona efa signe de gravité zay mangatsika ny lay olona zany na mitanany na ny tongony de zay le antony andrakofatsika anazy lamba mafana. Vao maika manafaingana kokoa ny fahasemporana ny tranga mahazo ny olona marefo toy ny ankizy sy ny taizana aretina. Inona ny facteur aggravant na hoe miagrave an'io fanampozinana amin'ny monoxyde de carbone io ny ankizy kely ankizy mena vava reny zany olona marefo ny olona foka sigara ny olona efa fantatra fa anémique ny olona efa sepitra manana olana amina ohatra asthmatique na olona manana cancer na poumon
de ny olona ny vehivavy bevoaka indrindra nefa somary manakaikikaiky ny toera fotoana hiterahany ny zavatra ohatra an'izany zany de mila hitandremana be eo anatin'ny fiarahamonina. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Afaka jerena amin'ny oxymètre ihany koa ny tahan'ny oxygène ao anaty raha toka manana io fitaovana io. Raha manana an'ireny le fijerena le tahana oxygène reny tsika de jereo fa tena ilana be reny de ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana moa de mpiasa amin'ny fahasalamana tokony hanana amin'ny fitaovana rehetrarehetra zany amonjena an'ilay olona malala io zay inona ny tokony atao raha vao te miantso ilay marary dia ny zavatra tsy azo atao de tandremo fa ty misy ny malagasy manko tia manaonao am'ty le hoe ameo charbon ony charbon le comprimé io le fanafody ireny tsy inona be de be malala raha vao nisy ny intoxication de ameo charbon tsy azo amena an'ireny ray olona de aza manindrotsindrona manome fanafody de misy mahay manindrona ao an-trano de aleo tsindromina an'izao zavatra zao tena tsy azo atao de manarak'izay mandrapatonga amin'ny mpitsabo dia mila fanaraha-maso ro olona ireo rehefa mivoaka ery ivelany ery zany de raha-maso miaina tsara ve le olona mangatsika be ve le olona tsy mandoa ve le olona tsy mahatsary tena ve le olona zay le tonga am'le resaka mitenentsika teo hoe mahay manao massage cardiaque ve tsika mahay manao bosabosy ve tsika ho an'izay mahay an'ireny zany de ampiary ny fahaizanareo zay nianatra natsoina hoe secourisme ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana moa zany tena obligatoire ary tena tsy maintsy hay zany ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra. Tafiditra anatin'ny vonjy aina sy amehana ny fanampianan'ny olona mety ho sendra ny fahaseporana ateraky ny monoxyde de carbone. Mila mailo sy manara-maso ny fatana ampiasaina ihany koa mialohan'ny atory. Tena tafiditra ao anatin'ny vonjy taitra urgence vitale satria mila vonjena ny olona aingana be ny olona voana izy io tsy mila olona medameda zany tsika manao izy io ary mila fanampian'ny ray tanàna ny ray trano prise en charge collective zay angamba ny tenenana anazy ny fanomezan-tanana mirindra zay tokony isiny ny fampianarana amin'ny olona any ampianarana any amin'ireny secourisme ireny any amin'ny toerana rehetrarehetra zay fantatra hoe mety hisy an'izany zavatra zany dia ny fanomezan-tanana zay mahatsara an'le hoe ampianarina ankizy manao skoty ampianarina ankizy mandeha mianatra n'ireny soins de premier secours reny any amin'izay toerana de mbola kely io le ankizy satria rehefa sendra ny hoe fanampizinana amin'ny intoxication au monoxyde de carbone io de tsy le olona mandositra fa olona vonona niatrika ary amin'ny tanana ny olona marary zay manoloana antsika. Noho izany manoloana an'izay zavatra zay de entanina foana zany tsika tsirairay any tokantrano any. Aloha amin'ny atory de jereo ny gaz fampiasantsika, jereo ny charbon ampiasantsika eo tena vonoina ve, jereo ny kitay zay ampiasantsika, ny zavatra zay eritreretintsika fa mamoaka hafanana ao an-trano ao dia vonoy ireny aloha zay vao mandeha matory raha mbola tsy vonoiny reo fa mety mbola mandritra ramaso de asio mivoha varavarakely ho an'ny mpanao lakozia io indrindra reny mpiasa n'ireny restaurant reny asio misy varavarakely mivoha any fa tsy mety mihitsy ary zany ny tena zava-doza de na azo atao tena vahana be mihitsy mivaravarambe de andrasana aloha le izy alohanareo mijery Facebook na mijery télé na mijery internet eo aloha zay vao matory de azakatona mihitsy le varavarana rehefa misy olona matory ka mbola tsy vononareo le anaovana an'le tongotrombo rapitso maraina na le anaovana an'le tsaramaso fa mila mailotsika satria mamono eo
entona azo avy amin'ny monoxyde de carbone io. Araka izay fanazavana noentin'ny mpitsabo tato anatin'ny fiarahantsika tamin'ity androany ity izay dia mahafaty ary mahafaty anatin'ny fotoana fohy ny entona antsoina hoe monoxyde de carbone. Antony tokony tandremantsika indrindra ato anatin'ny vanim-potoana mangatsiaksika izao amin'izao fotoana izao. Tsy tokony atao fahazarana ny hoe mametraka arina fandrehitra mirehitra ao anatin'ny toerana mihiboka. Tsy tokony akatona araka izany ny varavarankely, tokony asiana rivotra mifamezivezy ao anatin'ny toerana misy izay arina fandrehitra toy ny charbon na mampiasa kitay. Eo ihany koa ny setroka ateraky ny échappement-n'ny fiara ka mihidy amin'ny any anaty garage ohatra na ny toerana misy ny fiara somary mihibokiboka mety mahafaty antsika olombelona ao anatin'ny fotoana fohy izay tranga izay. Antony hanamafisana ny fitandremana ho antsika rehetra indrindra ho afa ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaksika amin'izao fotoana izao. Tsy tokony atao ambany zavatra izay fitandremana samy hafa izay hisorohana ny loza. Efa nisy moa ireny ny torohevitra nomen'ny mpitsabo hoe ahoana ny tokony atao rehetra ny vonjy aina raha sanatria misy izay resaka fanaboizinana ateraky ny monoxyde de carbone izay dia mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika tamin'ity androany ity antenainay fa nitondra torohevitra nitondra torolalina ho antsika indoha hevitra ny safidineny sady ihany koa indrindrindrindra ahafahantsika mitandrina amin'izao vanim-potoana anatin'ny mangatsiaka anatin'ny ririnina tanteraka izao. Mifarany eto ny fiarahantsika manome fotoananao ny fandaharana sady vidin'ny fahasalamana amin'ny herinan'ity izao indray. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.